Miarabantsika rehetra ary namana malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Miaraba vokatry ny fo, atolotra anao am-pitiavana any amin'ny toerana rehetra izay misy anao any. Lo hevitra hojerentsika androany dia ny amin'ny hoe androm-pahasoavana izao andro iainantsika izao. Androm-pahasoavana, temps de grâce. Miala tsiny amin'ilay fiteny frantsay. Amin'ny Korintiana 2:4. Tamin'ny taona fankasitrahana no nianokanao. Tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana. Indro ankehitriny ny andro famonjena. Afatra nomen'ny apôstôly Paoly any kristianina tany Korinto izy io. Andro fankasitrahana, andro famonjena, andro pahasoavana izao misy antsika. Ary zany mihitsy anke ny fotoana iainantsika. Raha jerentsika ny tantarany tany amin'ny sampy fiaran'ny Noa dia nomena anjato taona ny latsaka kely ny zanak'Israely, ny olona mba hibebaka. Nitory teny Noa, nitory teny dia tsisy niainy mihitsy. Jerena lamina ny olona niadana tampotampoka teo, tonga ny ranonorana. Namoaka ny ranony avy eny ambany, namoaka ranony avy eny ambony, nitsingevana ny sambo, nedifitra ny tendrombohitra, maty ny olona rehetra. Tsisy androm-pahasoavana tahatsony satria nanao atsirambina loatra. Tamin'ny fotoana ny toriana, maina ny tany, ny toriany Noa, beba ianareo miala amin'ny ratsy rehetra. Fa rehefa tonga ny orana dia tapitra ny androm-pahasoavana. Maty daholo izay nanao atsirambina. Ohatr'izany koa amin'ny fotoana misy antsika izao. Ry namana, matoa mainao izao afatra izao ianao. Matoa mbola maheno ny afatry ny filazantsara dia miasa aminao ny fanahy masina ka mbola afaka manova ny fontsika mba ho hiaraka amin'Andriamanitra. Androm-pahasoavana izao iainantsika izao. Mandrom-pahasoavana azy dia izao. Ianao no andrasana, izaho no andrasana, miverena amin'Andriamanitra. Andao hiaraka amin'Andriamanitra. Aza variana, mety tratra ny fahoriana sy ny fitsapana ny fisedrana itsika ny fanenjana dia miala amin'Andriamanitra. Tsy hanome rary ny fahaverezantsika mihitsy ireny fahoriana sy fitsapana ireny raha sanatria ka very isika mbola miantso antsika ny tompo amin'izao fotoana izao. Mino tsika fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy, ho avy izy. Niakatra any an-danitra izy, ho avy tsy ho ela. Rehefa ho avy Jesosy ireo olona masina dia mbola masina ihany, ary ireo nanao ny tsy marina dia mbola nanao ny tsy marina. Amin'izay fotoana izay, rehefa tonga Kristy dia ny tenantsika mety loha no fahafatesana dia tsy mety loha intsony. Resy ny fahafatesana, tsy mety marary, faly mandrakizay, sambatra mandrakizay ny zanak'Andriamanitra. Rehefa mandray ny fahamarinan'Andriamanitra isika dia manaiky ho tarian'Andriamanitra. Manaiky ho tarian'Andriamanitra amin'ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika. Ary izao dia miasa amintsika izany fahamarinana izany ka mahatonga antsika hitondra tena sy ho azo ekena eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry namana, ho avy Jesosy Kristy. Ary izao fotoana fanolorany tena dia hiverina hiaraka amin'Andriamanitra. Hanolo tena ho an'Andriamanitra isan'andro itsika. Mba ho raisina ho any amin'ilay famonjena, ho any amin'ilay trano fitehirizana ny vokatra mandrakizay ianao sy izao rehefa ho avy Jesosy Kristy. Aza manamafy ny fonao. Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana, indro ankehitriny ny andro famonjena. Aza miandry zavatra betsaka amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ny tena fomba ampiasain'ny devoly mahomby indrindra dia izao. Apresieny ihany tsika hiaraka amin'Andriamanitra fa ozy hoe andraso kely aloha. Andraso kely aloha. Inona moa ilay andraso? Vokatry ny fiainany, vokatry ny toe-javatra maro isan-karazany. Aza mangatakandro dia hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro san'andro manomboka androany. Fa izao no atao hoe androm-pahasoavana. Maro amintsika ny mbola mila amboarin'Andriamanitra tahaka ny vato mbola tsy voapaika. Ao anatin'ny fiarana amin'Andriamanitra no anamboarin'Andriamanitra antsika. Rehefa miorina eo amin'Andriamanitra ny fahamarinantsika dia miasa amintsika ny herin'Andriamanitra izay mahataona sy manova antsika. Natohina zavatra mitrango amin'ny fiainantsika. Rehefa n'Andriamanitra isika dia amboarin'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary amin'izany no mahatonga antsika ho vonina iaona amin'ilay mpanjaka antsika izay ho avy tsy ho ela. Ho tahina ianao, ho tahina ianao sy ny ankonanao, ho tahina sy ny ankonako. Ary dia izao androm-pahasoavana izao dia ho tombony antsika tsiraray avy. Vavaka isika. Jesosy tombo tsara misaotra anao izahay. Nomenao ny androm-pahasoavana. Ampio izay hanaiky hiaraka aminao. Ka ireo toe-javatra miseho amin'ny fiainanay dia amboarinao mba hampandresy anay hahatonga anay hanaraka anao. Tompo, ny fanirinay dia izao mba hiamasina hatrany amin'ny fanaranana
hiamarina hatrany amin'ny fanakananao. De ho tehirizinao ho vato sarobidy, ho vokatra sarobidy hoentinao any amin'ilay mandrakizay rehefa ho avy ianao Jesosy Tompo. Tanterao aminay sy ny ankohonanay rehetra izany teny fikasana izany amin'ny anaranao Jesosy. Amen.